Baolina kitra anaty trano izy ity izay hiditra amin'ny faninanana manaraka ny rafitra isika amin'ny izao fotoana izao. Raha nambarana zareo avao amin'ny ligina Analamanga raha niona tamin'ny mpanao gazety tamin'ny herinandro ity ho tanterahana ary ny 8 sy ny 9 Mey izao ny fidina ny tompon-daka ny ligina Analamanga eo amin'izay taranja baolina kitra anaty efitrano izay. Fantatra ary izany fa dia ekipa 420 no andray anjara amin'ity faninanana ity ka ireo ekipa diviziona voalohany izay mandray anjara amin'ny baolina kitra ambony bozaka dia isan'ny andray anjara amin'izany faninanana izany. Noho ny fahatsapana ny firoborobon'ny baolina kitra anaty efitrano sy fanampinan'ny federasiona amin'ny fitiliana ny barea futsal dia karakara ny fiadinan'ny tompon-dakany amin'ny taranjo ny ligina Analamanga. Miara-miasa akaiky amin'izy ireo amin'izany ny tetikasa izany ny Akornitsa sy ny Fosa Juniors izay kluba sangany indrindra amin'ny futsal amin'izao fotoana izao. Fantatra ary fanomboka any amin'ny volana Mey any ho any ny fifaninanana ka ekipa 420 misoratra anarana voalohany no raisina andray anjara. Ireo ekipa 420 ireo izay hozaraina vondrona efatra ahitana ekipa 9 avy. Marihana fa ireo ekipa mifaninana ao amin'ny skajy diviziona voalohany eto Analamanga amin'ny baolina kitra ho an'olona 12 no tena ahitana andray anjara. Izany dia noho ny tsy mbola hafananantsika mpilalao manokana eo amin'ny futsal. Izany anefa tsy manakana ny fandraisan'ireo ekipa efa zatra manao futsal tsy andray anjara. Anambara moa ny filohan'ny Alpha Entso Rakotormanina fa misokatra ho an'ny rehetra ny fifaninanana. Kianja telo ny lalaovana dia ny kianja mitafy Mamasina, kianja mitafy Nakatso ary ny lapan'ny fanatanjahantena Mamasina. Mba hoentina manome lanja ny fifaninanana dia isa aloha ny fiofanana ampanaovana ny mpitsara sy ny mpanazatra ny 20, 20 ary ny 30 aprily ho avy izao. Ny fitantanana ara-teknika sy ny mpandrindra ny fitsarana eo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra moa ny andraikitra izany fiofanana izany. Ho an'ny Akornitsa sy ny Fosa Junior indray kosa dia nanambara Ramatoa Evara Samson tompona andraikitra ao aminy fa noho ny fahitany ny fifehezan'ny mpilalao amin'ny futsal no natonga azy aray asa amin'ny Alpha amin'izao hetsika izao. Matsapa mantsy izy ireo fa ilain'ny mpilalao amin'ny fivoarana ny futsal ao anatin'ny fenitra tena izy. Fantatra moa fa lela vola 5 tapitrisa ariary no zaraina ho an'ireo ekipa 3 voalohany amin'ity fifaninanana ity raha 2 hetsy ariary kosa no sara mpandraisana anjara.